FPMM-Ziona entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka tsy atompoko. Tsaronay tokoa Jesosy Kalvari, tsaronay ny naloranao tenanao faty tao amin'ny fijaliana. Tsaronay ny vavaka nataonao hoe raha eo asoro amiko ty kapoaka ity. Vahoakane ny sitrako natao fa tsy ny sitrako. Ary dia ao anatin'izany rehetra izany no atserovanay ny fitiavanao lalina indrindra ka nanomezanao ny lehibe indrindra teo aminao dia ny ainao, ny rà nalatsakao ary ny koa ny fitiavanao tsy talany. Ankehitriny izay amin'ity ora fotoana ty tompo malala dia matsiaro izany fanoloran-tena lehibe ny tanteranao izany ary matsiaro ny fanomezan-dehibe nataonao dia nidiranao tenty an-tany, ny nijalianao, ny nahafatesanao soa indrindra ary nitsanganao tamin'ny toerana maty, mipetraka eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra ray, mifona aminay isan'andro. Fa ny masonao miasady anatinay atserovanay ny famindrapon'Andriamanitra ary ihany koa ny fanatrehany eo amin'ny fiainanay manontolo. Saotra fa ny masonao ny famindramponao, saotra fa ny masonao ny herinao sy ny fitiavanao miasa ty anatinay atserovanay isan'andro fa zanak'Andriamanitra sahay. Amindraha fo aminay Jesosy fa tsy tanteraky sahay, diovy amin'ny aranao sarobidy nalatsaka tao Kalvari ary alefa namasina mahery no hanazava ny fomba ampananay ahafantarana ny teninao. Miterena tompo araka ny fombanao voninkaino izay mpanomponao, menaranao Jesosy Kristy le velona masina manakira avy Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, noho izay ministry mangataka izany avaka izany. Misaotra ray manalo. Alleluia. Amen. Ho amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba ampiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy ny voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahaenina ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Jean chapitre 6 verset 5 à 13. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanompon'ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanato azy dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no vidianantsika mofo hoanin'ireo? Izany nataony mba izany toetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa ataony. Filipo namaly azy hoe, na dia mofo vidiana denari 200 aza tsy ampy azy rehetra hananany kely avy. Ny mpianany anankiray dia Andrea, rahalan'i Simona Petera, nilaza taminy hoe misy zazalahy manana mofo vary ordia 5 sy azo andrano madinika 2, fa ho ampinona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Fa hoy Jesosy, asaovy mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho 5,000 no isany. Dia nalay mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizary izany tamin'izay nipetraka hihinana izy ary niazandrany koa araka izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very. Dia nangoniny ka nafeno arona 12 ny sombitsombin'ny mofo vary ordia 5 izay ambiny tsy lany ny nanana. Amen. Manomeza ho an'ny tsy manana. Atombohy amin'ny alalan'ny fanomezana no ny herin'ny finoana sy ny fitiavana ao anatinao. Izany no afatry ny tompo ho antsika amin'ity alakamisy masina ity havana. Nampianaran'ny tompo isika andeha amin'ny fitiavana sy ny finoana, andeha amin'ny fanomezana izay nanantsika. Fa hoy Jesosy, sokafo ny tananao ka zarao izay omeko. Te halala be kokoa ny amiko va ianao? Ambarao aloha izay efa nomeko anao. Mila sakafo bebe koa ianao? Atoloro ny sakafonao.
mila zavatra bebe kokoa ianao, omeo izay anananao. Mila fiara ve ianao, omeo aloha ny sahirana mafy sy ny tsy manana izany. Mila akanjo ianao, atolory ny tsara, raha ataovy betsaka amin'izay efa nananao ho an'ireo sahirana. Andriamanitra ny fahampiana sy ny fahabetsahanao ny Tompo. Tsy fantatro izany tsy fahampiana izany. Amiko tsy misy ny tsy ampy. Tiako ny ahafantarana ahy amin'ny fomba izay noeritreretin'ny olona atobay sy ararao feno izay natobako sy nomeko anao. Raiso ny foko misokatra malalaka ho ny Tompo aho, ny fo malala-tanana. Rehefa tanteraka ao izany dia ho hitanao fa manana tanana misokatra tokoa ny Tomponao. Hoy ilay Tompon'ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka amintsika, tiako ny anaisotra amin'ny zanako ny fironana hifikitra amin'ny zavatra, ny tsy te hamela ninninona fa ny azona zavatra rehetra ho an'ny tenany. Fitiavam-bola, tahotra ny tsy fahampiana, ny fahatsiarovana ny fahaverezana, ny fahavoazana ny atra tany aloha. Zava-dehibe lavitra noho izay efa noeritreretinao nomaniko hoy ny Tompo. Ilay zazalahy kely dia natoky kokoa noho ny maro tamin'ny oloko. Fa amin'ireo olona mandalinaliny ve dia tsy nisy tokoa na diray aza nanana vatsy tany aminy. Fa ity zazakely ity dia natoky. Natolony teo an-tanako ny trondro keliny sy ny mofo keliny 5 izay namboarin'ny reniny ho azy mba ho vatsy an-dalana. Misy tokoa zazalahy manana mofo vary ordia 5 sy azan-drano 2. Fa inona moa izany amin'ny olona maro? Hoy ny 5. Amin'izao andro izao ny mofo ordia tsy misy lalivay amin'ny menaka oliva. Antsoina hoe biscuit ho isika no hevitra izany. Ary ampiasaina izany voambolana amin'ny androntsika izany sy ny kolotsainantsika ankehitriny mba hanambaran'ny Tompo fa tsy mandeha amin'ny lalàna ary koa tsy legalista ny Tompo fa olona afaka ny mitia amin'ny fony tsy ankaterena. Dia manoloa ny Tompo milaza hoe izaho ve dia ho latsa-danja noho ny renin'ity zazalahy ity amintsika ka amela anareo tsy ho ampy sakafo eny an-dalana. Movy ahy dia tsy mahavita na koa tsy manana fiahinanareo noho ity renin'ity zazalahy ity. Tsy omeko ve izay ilainao hanoizanao ny dinao. Tsarovy Davida mpanjaka milaza ao amin'ny Salamo 130 hoe mbola tanora aho rehefa antitra ary tsy mbola hitako ny marina na foy na ny taranany mangataka hanina. Sokafy ny fonao, dia ho feno fahasaina ianao ary ho feno finoana hanokatra ny tananao. Marary ve ianao amin'ny fahaverezanao sa tahotra ny tsy fahampiana? Sa matahotra ny marary amin'izany ve ianao? Sa matahotra ny tsy fahombiazana? Tsy mety ho resy ianao raha manokatra ny fonao. Avela ho hanokatra ny fonao amin'izay ilainao. Ny tsy fahampiana, ny fahalemen'ny hafa. Rehefa manao izany ianao dia hisokatra ny tananao. Ataovy izany hoy ny Andriamanitra aho. Aoka ianao tahaka ity zazalahy kely ity
izay nifidiko ny tompo miaraka amin'ny sakafo antoandrony. Antomboy amin'ny kely raha kely ny vononao. Tsy misy fanameloana amin'izany. Tsy misy na kely aza na amin'ny fomba ahoana na fomba ahoana. Fa rehefa mitombo kosa ny vononao satria hitanao ny ataoko amin'ny asa madinidinika momba ny fitiavanao dia hita fomba fiaina vaovao ianao. Inona moa no nataon'ny mpanao salamo rehefa natsiaro ny fahalemena izy? Amin'ny salamo 170. Nifidy ny atsiaro ny tanako ankavanana marina. Nisafidy ny atsiaro ny asako. Ary ihany koa nanomboka ny joro vavolombelona momba izany izy. Izao no fanambarako ry malala. Ny lalako dia eo amin'ny fitoerana masina. Koa nahoana ary ianao no miezaka mahavita zavatra betsaka amin'ny herinao, amin'ny alalan'ny tananao kely. Ity zazalahy kely ity dia tsy niezaka namahana ny olona 5,000 sy mihoatra fa nanomeza teo ampelantanana izy. Ary izay hanina nomeny no novaka vakiana, zaraina sy notapatapahana. Maro aminareo ny tompo no mitomany sy mitaraina. Miteny hoe Andriamanitra nahoana ny toritory fo aho, nahoana ny reraka aho. Hitako ny fahalemenao. Eny, malemy ianao. Ny olona anaka rehefa mahatsapa izany, mahatsapa fa malemy izy, mila ny herin'Andriamanitra izy, dia tahaka ny voangy feno fahendrena ny fahafantarana izany. Koa misaoran'Andriamanitra ianao, izao ankehitriny izao, fa zava-dehibe ny fahatserovanao fa malemy ianao. Tsaroa fa ny fahavalo ny fanahinao dia te hampiasa izany fanambarana izany hamelezana anao. Hirona hianjera amin'ny tany. Tsia ho iaho. Ary voeny tsia. Izao mitsarovy tahaka ny mihevaeva eo amin'ny sisiny antsana ianao rehefa miaraka amiko. Dia ataovy an-tsaina izao sary izao tahaka ny voromahery kely mbola vao ao amin'ny akan'ny reniny. Ny akan'ny voromahery mantsy dia mitoetra eo amoron'ny antsana. Ary eo amin'ny sisiny izany antsana izany misy azy dia tsy misy afaka miditra ao fa tsy ny reniny ihany. Ary rehefa fohy ilay voromahery kely dia avy hatrany dia eo amoron'ny antsana avy hatrany. Afaka ny tahotra, tsy mahalala tahotra satria ilay reniny miaraka aminy ao. Ary dia mitondra azy mitsambikina avy hatrany. Tahaka izany koa ianao, mitsambikana, mandehana amin'ny finoana, ialao ny tahotra, atsaro ny ororo, matoky ahy, minoa fa ny finoanao ahy, mampianatra anao anidina. Mety hizongozona sy ho torana ianao nefa sambotra anao aho. Tsarovy nataoko tamin'ny lasa. Mbola ataoko izany ankehitriny ary hataoko isan'andro. Eny tokoa fa hoy Davida mpanompoko, tsaroko izay nataonao Jehovah, eny tsaroko ny faragana nataonao. Hatry ny ela misaintsaina ny asanao aho. Misaintsaina ny asanao, tsy azo adonoina. Andriamanitra, tokana ny asanao. Tsy misy Andriamanitra lehibe tahaka anao. Milaza ny fahavalo fa tsy mendrika izany ianao. Eny tokoa fa ny raha nalatsaka Jesosy avy any Nazareta, nalatsaka tao Kalvari no mamendrika anao. Hala ny fahavalo ny ran'i Jesosy Kristy. Ny raha mitondra ny fonao, ny raha mitondra ny sainao, ary ny raha ny Kristy Jesosy no mitondra ny sitraponao. Hoahy ho ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ny rano manasitrana ny fonao sy ny sainao ary ny sitraponao
mampiororom-panohitra anao izany raha zany. Lazao ary fa ny rano manasa anao sy manamasina anao dia mahamasina anao tokoa izy. Vao iny voasoratra ao amin'ny Hebreo, efa nanatonan Jesosy ianao izay nandatsaka ny rany nadiovana antsika. Izy no mpanererana amin'ny fanekena vaovao nataon'Andriamanitra tamintsika, ary ny raha nalatsany nafafy teo amin'ny fitoerana famindrampo any an-danitra dia miteny mafy kokoa noho ny any Abela. Koa mankanesa any fitoerana masina miaraka amiko Jesosy, fa indro reherea hitako aminao tokoa ny amin'Andriamanitra ray, mireherea amin'ny zanany. Eny tokoa omeo ahy ny hazan-drano kelinao, ny mofo kelinao, dia omeko izay ilainao. Amen. Jesosy malalo, tsara tokoa ianao ry mpanao tsara. Andriamanitra mahery, Andriamanitra tia, Andriamanitra manolotra ny fiainanao tokoa ho anay sy ny tenanao ary ny ranao. Ankehitriny mahatsiaro tokoa izany fitiavanao izany zahay. Nandorana ny tenanao tamin'ny fijaliana Jesosy ka nandisanao ny ranao. Nanomeza anao sy ny tsara indrindra dia ny fiainanao natolotra ho feno sy tanteraka ny lazana hoe izaho avombanana ny fiainana dia fiainana be dia be. Ankizy Jesosy malala dia mametraka fiainam-pialatana amin'ny fiainanay zahay, ary dia manokatra ny fonay ho anao feno sy tanteraka noho ny ranao latsakao. Ahatonga anay Jesosy hanolotra ny fonay ho anao, ny fiainanay ho anao, ary ankoa ho an'ny hafa. Ho an'izay mbola tsy mahafantatra anao dia ny teninao, ho an'izay mila anao, ho an'izay sahirana, ho an'izay fadiranovana, ho an'izay sarak'olona irery, ary izay mahatsiaro ho lavitra anao. Ankehitriny raha Tompo manalo, atolotray nombanay rehetra mba hahatanteraka ilay teninao hoe mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia anao nderana azy anao ny voninahitra, ry Tompony Tompo sy Mpanjakany Mpanjaka, fa ny fahasoavana Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ary ny fampiraisana ny fanahy masina ho aminay isan'andro mandrakizay. Aleluia. Amen.